Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mifanarava no erabanantsika hatrarety alatsinainy fahavalo ambin'ny folo ny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny fiazan-tsaramasina araka ny Matio valo amby roapolo. Matio toko valo amby roapolo andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny ny faharoapolo. Matio toko valo amby roapolo andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny ny faharoapolo faketsika anaran'i Jesoa. Ary Jesoa no latona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomenay ny fahefana rehetra ny an-danitra izay dia tany. Koa mandehana ianareo totovy mpianatra ny fiainana rehetra, manao batisa azy eo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izaho momba no mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatabelana izao tontolo izao. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Afako ity alatsinainy fahavalo ambin'ny folo volana aogositra ity moa isika dia mahatsiaro manokana ny fitsingerenana ny andro na ny taona radio koa aza moa satria 2024 tsika dia fitsingerenana ny andro izay nitsanganany na nijoroan'ny FJKM. Ny 17 aogositra moa ny fifarana synodina lehibe voalohany tany Toamasina nanambarana pahabemaso taona 2027 zany, nanambarana pahabemaso ny fitsanganan'ny FJKM. Azo atao zany hoe ny 17 aogositra no nijoro nambara pahabemaso hoe fifarana synodina lehibe voalohany. Fa ny 20 aogositra kosa satria alahady tamin'izay ny 20 aogositra ary 17 aogositra zany sabotsy, dia ny alahady 20 aogositra kosa no fotoam-pivavahana nanasana ny vahoaka n'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana Tranovato Toamasina, nanambarana pahabemaso sy nitrotrona mibavaka ny fiombonany sy ny fahaterahan'ny FJKM ny taona 2027. Zava-dehibe zany ity daty ity raha eo amin'ny tantaran'ny fiangonana satria tahaka ny hoe fahaleovan-tena-pirenena sy sanatry dia tahak'izay ilay hoe fitsanganan'ny FJKM. Tsy dia mora tsinona ny mitsanganan'ny FJKM, mahafantatsika fa 20 taona no nandinihina ny fanakambanana ny fiangonana Telitonta fa ho tafajoro ny FJKM ela be zany. Ohatra ka somary manao topimaso kely isika manokana no zany vanim-potoana zany dia ity Matio toko 20 ity no ndeha horesahantsika ny avako malala. Hoy ny andininy 20 mandehana ianareo totovy mpianatra ny firenena rehetra. Zany teny zany dia teny maniraka ny fiangonana, maniraka ny mpino mba hanao mpianatra ny firenena rehetra. Ny FJKM marateraka tamin'ny taona 20 sy 2024 dia niteny fanevany dia ilay bokin'ny Apokalipsy hoe indro avaosiko ny zavatra rehetra. Teny fanevany ny FJKM izay nolovana nanamarina kokoa noraisina avy tamin'ny fivoriam-be fahaefatra ny Conseil Communique des Églises na ny COE na hoe WCC moa amin'ny teny anglisy. Ny fivoriam-be fahaefatra ny Conseil Communique des Églises tany Uppsala, Suède tamin'ny taona 2024 4 Jolay ka hatramin'ny 7 Jolay 2024 no nanapa-kevitra hoe niteny fanevany Conseil Communique des Églises mivory isaky ny taona. Niteny fanevany dia ilay Apokalipsy toko 20 hoe indro avaosiko ny zavatra rehetra. Io teny io no noraisin'ny FJKM ihany koa taty amin'ny teny fanevany tamin'ny synodina lehibe voalohany tamin'ny taona 20 sy 7 volana aogositra satria ireo délégation malagasy izay namonjy ny fivoriam-ben'ny Conseil Communique des Églises tany Uppsala taona 20 sy 7 dia nahita fa
ity teny fanevany conseil communique des églises ty koa no tsara atao fanevany FJKM amin'ny fijoroany voalohany indro avoziko ny zavatra rehetra tsara manomaritra fa ny conseil communique des églises dia mivory isaky ny taona eo fivoriam-be voalohany tamin'ny taona 1976 tany Amsterdam nananganana zany fikambanam-be zany, ny faharoa ny 1976 tany Evanston États-Unis io, ny fahatelo dia tany New Delhi ny taona 1976 ary ny faefatra dia saika natao taty Afrika saingy no olana ara-politika taty Afrika zany taona 1976 zany mbola saina be Afrika de natao tany niverina natao tany Europa tany Suède ity fivoriam-be faefatra ity zay natrehan'ireo malagasy maro solitena ny fiangonana telotora teto Madagasikara ary dia nitondra ity andiny tsotra masiny ity hoe indro avoziko ny zavatra rehetra ny loha-hevitry ny fivoriam-be ny conseil communique des églises ary de io koa no nataon'ny synode lehibe voalohany ny FJKM zany hoe rehefa teraka re fijoro ny FJKM zay tsara no manamarika fa ny taona 1976 dia sady fahatsiarovana ny fahadimapolo amby zato taona nidiran'ny missionnaire protestanta voalohany ny 1976 no tonga voalohany teto Madagasikara ny LMS nisy any David Joseph Thomas Bevan dia 1976 zany fotoana izay fahadimapolo amby zato taona ny fahadimapolo amby zato taona nahatsiarovana ny fahatongavana izy roa zany no sady nijoron'ny FJKM tsara no manamarika fa nitsangambaton'ny fahadimapolo amby zato taona ny nidiran'ny missionnaire zany dia ny fitsanganan'ny FJKM tsy hoe tamin'ny 1976 io kokoa vao nisy ny FJKM fefa nisy ny FJKM fa tsy FJKM ny anarany fa fiangonana telotota izay nitambatra eo zany vao natambatra hoe fiangonana telotota reo tsara manao tompo maso zany satria fotoana manokana dia tsara ny ahafantarantsika izany tantara zany satria zava-dehibe ny dingana ny diavina raha ohatra ka tarafitsika amin'ity andininy ity hoe ny FJKM nanao mpianatra ny firenena inona ny toetra ny takina tarafina amin'ny tantaran'ny fitsanganan'ny FJKM inona ny toetra takina tamin'izany hoe fiangonana hanao mpianatra ny firenena rehetra zany inona ny takina amin'izany hoe mpitoro ny filazantsara hanao mpianatra tsy ny toetra ny mpianatra akory ny resahantsika eto tsy ny toetra n'ilay mpianatra ilay disciple ilay mateteso ny teny grika fa ilay toetra n'ilay fiangonana hanao ilay mpianatra amin'ny institution azy inona ny toetra ananany voalohany dia zao ny fandeferana zava-dehibe ry havana raha ohatra ka handeha hanao mpianatra ny firenena rehetra ianao dia zao olona manana fandeferana olona manana fahalemem-panahy fiangonana mahay mandefitra fiangonana manana fahalemem-panahy ny FJKM dia nateraky ny fiangonana telotota tany am-polohany dia ireo fikambanana missionnaire telo lehibe niasa taty amin'ny tapany avaratra Madagasikara satria Madagasikara dia nizaraina roa tamin'ny lafin'ny fidina filazantsara ny tapany avaratra nisan'ny missiona réformé ary ny tapany atsimo kosa nisan'ny missiona luterana fandaminana natao tamin'ny taona 1310 sy 1913 1913 zany no nanapa-kevitra ny fiangonana ny missiona protestanta niasa teto Madagasikara dia nizaraina roa Madagasikara ny tapany avaratra Antsirabe mena atsimo niasan'ny missiona luterana ary Antsirabe mena avaratra kosa niasan'ny missiona réformé dia ny tapany avaratra zay niasan'ny missiona réformé nisy missiona telo lehibe zany tao tsy resantsika ny anglikana dia ny missiona telo lehibe dia ny missiona London Missionary Society zay tonga teto ny taona 1916 faharoa dia ny French Foreign Mission Association na ny French zay tonga teto ny 1716 ary ny farana dia ny missiona protestanta frantsay zay tonga teto ny 1716 ireo missiona telo reo niasa taty amin'ny tapany avaratra Madagasikara zany hoe niasa teto Antananarivo, Toamasina, Mahajanga, Antsiranana fa nisy ampahankely any taty Ambositra sy Fianarantsoa niasan'ny LMS sy ny MPF fa ny ankabeazany taty avaratra dia ireo missiona ireo zany aty amin'ny taona 1916 volana janvier 1916 dia nanapa-kevitra manao hoe andao akambany ity missiona telotota ity ny fiangonana zanaky missiona telotota ireo zany hoe zanaky ny LMS zanaky ny MPF ary zanaky ny French zay anarivo ny
rehefa isan'ny trano fiangonana raha totaly na latsaka kely tamin'izany fotoana zany dia aleo atambatra ny isan'ireo ny fiangonana rehetra zanak'ireo misionina telo toto reo ka ho tonga fiangonana anankiray ihany. Ny taona dimapolo sy dimanjato sy 1950 no nahaterahana zay fehi-kevitra zay janvier nanomboka ny antsoavo fa aty amin'ny volana marsa vao tena nanomboka ny fihetsiketsehana ny amin'ny hoe andao aratambatra ny fiangonana protestanta rehetra ty amin'ny tapany avaratra Madagasikara. Dia nandeha ny fandinihana naharitra 8 ilay fiaonana. Nisy ny antsoina hoe komity ny firaisana zay namolavola ny fampiraisana ireo fiangonana telo toto ireo. Sarotra de sarotra ilay fampiraisana ilay fiangonana. Sarotra tena sarotra satria tsy hoe na de vazaha izy ireo de nitovy fomba fijery mifanohitra amin'izay mihitsy ny fomba fitondra fiangonana samy nanana ny rafitra ny ray fiangonana presbyteriana ny missiona protestanta frantsay ny anglisy kosa ny voy ny fiangonana congrégationaliste ny toetsaina congrégationaliste zany hoe nanana-drafitra samy manana ny fomba fijeriny ny fomba fandaminana ny antsoina hoe la ecclésiologie mihitsy zany hoe ilay fomba fijerina atao hoe fiangonana mihitsy de samy hafa ny fiangonana telo toto reo. Hany ka aty amin'ny taona 4 dimy taona teo ina zany dia nandalo krizy ilay komity ny firaisana ary efa saika ny fampitsodrano mihitsy nana hoe aloha jany ty fampiraisana ny fiangonana ty fotrany tsy hita izy ty satria samy midrikina ny frantsay sy ny anglisy zay nisy ny LMS sy ny frenzy ary frantsay kosa nisy ny MPF samy midrikina hoe aloha tsy mety izy ty fa aleo ajanona fa aloha samy mana ny azy any fa aleo gasina fotsiny aza la ianarana zay nahatonga ny hoe ny fiangonana LMS de lasa nitondra anarana hoe fiangonana kristy eto Madagasikara, ny MPF de lasa fiangonana ara-pilazantsara eto Madagasikara ary ny frenzy de lasa hoe fiangonana frenzy malagasy satria efa tsy nanantena mihitsy marina fa nitoto ihany ny asan'ilay komity ny firaisana fa izy ireo efa tsy nanantena mihitsy hoe ho tafavoaka amin'ny fampiraisana ny fiangonana satria nisy krizy. Saingy zao eto le tenin'Andriamanitra tsarafina Matio atovy mpianatra ny firenena rehetra de tsapa ihany tao anatin'ilay tsy hoe ihany fa tsapa mihitsy ny fitarian'ny fanahy masina fa nisy ihany ny fandeferana ary nahavita nandefitra ireo fiangonana telo ireo nandefitra zay tena azo lazaina hoe nanafoana mihitsy ny apahany tamin'ny maha izy azy tsy mora tamin'ny frenzy izay fiangonana marina fa ny frenzy tsy tena hoe fiangonana fa association any Birmingham izy any Angleterre izy dia association zay karazana communauté mihitsy tena manana ny maha izy azy tsy ohatran'ny fiangonana tena nanaiky nanafoana ny maha izy azy izy teto ambonin'ny tany ny frenzy tsy nanaiky ny kambanana tamin'iza tsy Madagasikara ihany misy nanesan'ny frenzy akory tany Inde, tany Sri Lanka, tany Chine zany ny toerana nanesan'ny frenzy fa tsy nikambana tamin'ny fiangonana hafa mihitsy ny frenzy nataiza fa nanana ny fahaleovantenany teto Madagasikara irery ihany ny frenzy no nanaiky nikambana tamin'ny fiangonana hafa tena fanafoana tena fandeferana ary nanaiky nanova ny mahazatra azy izy ohatra hoe ny frenzy tsy miteny hoe mpandraifana sany tompo fa miteny hoe mambra ny frenzy tsy miteny hoe batisa fa fanoloran-jaza ny frenzy tsy miteny hoe diakona fa alolona ny frenzy be de be toetra ny frenzy rehefa mandray tsy mandray mofo tsy mandray kapoka ny trano fiangonana frenzy tsy misy tilikambo be de be mihitsy ny zavatra nandeferan'ny frenzy zay le hoe satria nanaiky mba hanao mpianatra any Madagasikara izy anaiky hanao mpianatra any Malagasy izy tena anaiky nandefitra tam'le maha izy azy ny LMS tena anaiky nandefitra satria raha mitoetra ny LMS ange ny fahefana faratapony ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny LMS ange congrégationaliste zany na FKM aty aoriana dia ny fahefana ny mpandraifina samy tompo
ny fomba fanofanana mpitandrina nge, ny andraikitry ny mpitandrina nge, ny andraikitry ny olona sy ny dekona nge afa be amin'ny LMS saingy zao tena nanaiky nandefitra izy, nanaiky nandefitra ny LMS. Tahaka izany koa ny MPF, raha andrikina ny MPF ka tsy nanaiky ohatra hoe ny lafin'ny kitapo-piombonana, lafin'ny kitapo-piombonana, zany zao dia sotoavina ny vozin'ny MPF fa tsy tao anatin'ny LMS fa nanaikina anao zany ny LMS. Ny ohatra hoe ny asa-iombonana zany ange tsy sotoavin'ny LMS fa sotoavin'ny MPF saingy nanaiky nandefitra ny LMS. De ohatra koa ny MPF nanaiky ny hoe eny ara fa tsy maninona fa zao ekena ihany ny hoe aleo ny fahefana faratapony no ato anatin'ny MPF, ato anatin'ny fiangonana, na de tsy sotoavina MPF zay. Be de be ny zavatra nitraka ato anatin'ny fiangonana, nafahana nandamina ny hoe raha tsy nisy fandeverana tao amin'ny fiangonana telo reo tsy tafatsangana ny FJKM. Azay lay hoe indro avoziko ny zavatra rehetra, havaozana ny toe-tsaina, ny toe-tsaina miavao de toe-tsaina manana fandeverana. Azany toetrandry afaka malala tian'ny tompo toetra atsika rehefa mitory ny filazantsara, tian'ny tompo toetra ko toetranao any am-piasana, amin'ny fiarahamonina misy atsika ny fandeverana. Tsy ny fizirizirina am'izay maha izy azy ny tena, tsy ny fizirizirina am'izay izay hoe za zao ka za na izao na izao, fa raha samy manindry zay maha izy azy zay ny fiangonana telo tota de tsy tafajoro ny FJKM. Fa tafajoro ny FJKM satria nanam-pandeverana izy. Ny fiangonana manaiky irahin'ny tompo hanova ny mpiarabelona ho mpianatry Kristy de zao voalohany indrindra toetrany tarafina amin'ny tantaran'ny FJKM ny fandeverana. Fa ny faharoa de zao, ny toetra faharoa lehibe de zao ny fahafoizana. Ny fahafoizana. Raha fiangonana na mpino na kristianina ka andeha handrova olona amin'ny alalan'ny fitoviana filazantsara de zao ny tsy maintsy toe-panahiny de ny fahafoizana. Hitantsika ito amin'ny tantaran'ny FJKM io rehefa nitsangana ny tsaroantsika tam'izany fotoana zany any amin'ny taona 2010, ataontsika hoe 2010 eo. Toy izao mantsy rehefa nandrafitra ny anakambana ny fiangonana telo toto io zany ny komitin'ny firaisana. De amin'ny taona vao manomboka de amin'ny novambra 1700 dia ny fanarahana de zao andeha atao union le izy fa tsy atao fédération. Ny tany amboloha mantsy ny French tsy inona ny nangataka an'io, ny French ny fiangonana izy ny kely indrindra niasa tamin'ny andrefana Antananarivo iny nanomboka teo Ambohidately zany tamin'ny fotoan'androny de aveo nikisaka mipakatra ty Soavinandriana ny Tasy Tsiromandy de Akavandra Ambatomainty reny ny antsoina hoe fiangonan'ny French tamin'ny fotoan'andro. Dia le fiangonana ndray zany rehefa nijoro dia fiangonana kely izy tsy ngeza be tahaka ny LMS na tahaka ny MPF fa kely de kely ny French. Saingy ny fiangonan'ny French no nanao antso avy tamin'ny 20 janoary 1900 nanao hoe andao ho atsangana ny fiangonana, andao tsika hitambatra, tsika telo reto andao tsika hitambatra satria efa mitsoka eto ambonin'ny tany ny rivotry ny ekumenisma, efa mitsoka eto ambonin'ny tany ny fiarahamonina sy ny fifangatiavana samy mpino andeha hatambatra ny fiangonana telo tota. Lay fiangonana kely indrindra no nanao antso rehetra fiangonana ngeza be anankiroa de nanaiky izy ireo, nanaiky hitambatra. Saingy zao tao anatin'ny io fanekena hitambatra io de zao isan'ny nivozina tao ny fahafoizana. Fahafoizana inona? Isan'ny hoe tezaitsika mihitsy ny malagasy mba hafoy. Nisy tokony adoroana de zao nandritry ny taonjato maro de ny misionera foana no miantoka ny fampandehanana ny fiangonana. Tsy tokony adoroana zany. Nandritra ny taonjato manomboka any amin'ny taonjato 120 de saika nampandeha ny fiangonana any amin'ny taonjato 120 tapany vola amin'ny taonjato 20 dia ny misionera foana ny miantoka mandefa vola anaovana ny trano fiangonana, karamana amin'ny mpiasam-piangonana sy ny sisa. Fa rehefa nitsangana ny FJKM aty amin'ny valo amby enimpolo fa aty amin'ny taona 4 tsika de zao ny fanamby. Tsy ity fiangonana atambatsika ity, fiangonana atsangana ity de zao ny mpino ihany miantoka ny lany rehetra amin'ny fampandehanana fenan'ny fiangonana. Ary zay toe-tsainy zay dia isan'ny fiangonana vitsy
eto Madagasikara no manana an'izay toe-tsaina izay hoe tsy miankina na amin'iza na amin'iza ny fiangonana afa-tsy amin'ny mpiangona ihany ao aminy ho fampandehanana ny raharahan'ny fiangonana. Ary ny FJKM amin'ny taona zany 1979 zany de zao ny fandaniana rehetra ato anatin'ny fiangonana, ny fampandehanana ny raharaha rehetra ao anatin'ny fiangonana dia ny vahoakan'Andriamanitra no mampihodina ny fiangonana. Ary inona no antony? Inona no ambadik'izany? Fahafoizana. Izay toe-tsaina io fiangonana FJKM io zany de zao miorina amin'ny antsoina hoe fahafoizana. Marina fa teo andro misionera na de efa nijoro azy ny FJKM 1979 saingy zao izy ireny dia tohana sisa ray aman-dreny nanampy tamina zavatra vitsivitsy vatsim-pianaram-pianatra fa ny fampandehanan-draharaha akapobeny mandrakitiny androany de zao io rakitra ataon'ny olona any ambanivohitra io adidin'ny mpandray io fihetsikehtsehana atao maro samihafa io no mampandeha ny FJKM. Io no mampandeha ny FJKM amin'ny lafiny hoe manao adidy zany hoe na ny fanaovana na ny fanorenana fikotrana ny fotodrafitrasa io na sekoly na iny de zao tena miezaka raha ny fotsiny amin'ny fahafoizany mpino. Nandray adintsika izay lafiny zavatra izay ka lasa mieritreritra foana hoe ka nareo ange mahazo fanampiana avy any ivelany. Tsia, raha misy fanampiana avy any ivelany zavatra ataontsika hoe manokana tsy de tena manao analoza fa ny tena mampandeha ny FJKM de zao ny fahafoizana. Ary dia io any amin'ny taona 450 dia tena adihevitra be eto anatin'ny komite firaisana hoe ho vitantsika ve ny hampandeha ny fiangonana rehefa tsy eo ny misionera. Toa zatra ny tolorana ny kristianina protestanta malagasy, toa zatra nandray fotsiny fa vitantsika ve sa tsy vitantsika? Fa izao vita. Zay ny antony nahaterahana tsy hoe kitampim-bolana aty amin'ny taona 570 moa izy vao tena tanteraka 470 zany hoe 20 taona teo aoriana nanapahana ny nananganana azy aty amin'ny taona 450 saingy zao ho azony izy amin'ny endriny io aloha. Ohatsika manao hoe zany firenena manaiky, zany fiangonana irahin' Jesoa, zany mpino irahin' Jesoa hanao ahatonga ny firenena ho mpianatra Jesoa de zao tsy maintsy mahafo izy, tsy vola ihany io. Fotoana, tsy fotoana sy vola ihany io. Fitiavana, tsy fotoana sy vola ary fitiavana ihany io. Fa endrena, fahazavan-tsaina, finiavana, mila mahafoy. Zay ny faharoa lehibe. Ary farany de zao fotoanantsika eo manapetra de zao ny ataontsika hoe ny fahamasinana. Zany kristianina irahin'ny tompo na mpino irahin'ny tompo na fiangonana irahin'ny tompo mandeha hanao mpianatra ny firenena zany de zao masina izy. Zany hoe tsy mifangaro amin'izao tontolo zao izy. Tsy manaiky ampiditra ny fomba n'izao tontolo zao ho ao anatin'ny fombany izy. Manana ny valeur na ny sotoaviny manokana ny mpino. Ka na eo anivony n'izao tontolo zao ary izy de zao ny sotoaviny no entiny miaina eo anivon'ny fiarahamonina fa tsy ny sotoaviny n'izao tontolo zao akory no manjary sotoaviny fa ny sotoaviny no manjary sotoaviny zao tontolo zao. Any amin'ny taona rehefa tafatsangana ny FJKM aty amin'ny taona 1979 de zao nisy olana lehibe. Nisy olana lehibe rehefa nitsangana izy amin'ny 1979 de tsy nekeny ny fanjakana ny fijoroan'ny FJKM. Tsy nekeny ny fanjakana. Nambara-pahabe maso tao Tomasina alahady 20 aogositra 1979 de nambara tao Tomasina nanatrika teo Ritsebo Calvin sy ny sisa tamin'ny fotoanandro nanatrika teo ny minisitra maromaro ny hoe manomboka zao de mitsangana ny FJKM saingy zao tsy nanaiky ny fanjakana tsy ara-dalàna nareo. Ny tao aorianan'io dia aty amin'ny 5 aogositra 1970 sy 1970 zany herinandro aorianan'io teo Mahamasina ny vorina ny vahoakan'Andriamanitra niezina ho toy ny taty Tomasina zany de nambara-pahabemasina teto Antananarivo feno ikanja be Mahamasina io feno nisy ny filaharany olona miainga avy any Sorano andeha ho an'ny Tomasina tamin'izany fotoana zany ny zanaky ny FJKM satria moa Antananarivo tanàna protestanta dia be dehibe reo vahoaka niandeha tongotra niainga fa nilanja ataontsika hoe nilanja banderole tamin'ny fotoanandro niainga avy any Akazomanga, niainga avy any Sorano, niainga avy any Akadibahoaka, niainga avy any Ambondrona, niainga avy any amin'ny 67 hectares, nilahatra nitondra
banderole nandeha hameno kianja be Mahamasina ho fanamarena ny fijoroan'ny FJKM amin'ny taona 20 sy 2009 5 Aogositra io. Saingy zao tsy nanaiky ny fijoroana ny fanjakana. Inona ny antony? De zao antony lehibe anankiroa moa le izy. Ny antony anankiray voalohany de ny hoe ao anatin'ny fodon-dalan'ny FJKM, vodon-dalana voalohany FJKM, la ao anatin'ilay constitution zany, de ny hoe Jesosy Kristy tompo ny tompon'ny fiangonana. De hoe ny fanjakana tamin'izany fotoana zany manao tsy mety io constitution nareo. Izy le hoe Jesosy Kristy tompo. Amin'ny lafy lalàna ao zany mipetraka tsara kosa ny olona. Izy le Jesosy Kristy tompo, izy ny tompon'ny fiangonana. Ahoana moa ny hoe azy ny fiangonana? Izy olona io raha jerena amin'ny lalàna azo samborina ve io? Fa tsy mety le hoe io fa amboary lay constitution nareo. Fa io tsy de maninona ihany ny fanjakana. Fa ny 900 ao anatin'ny fodon-dalàna nareo, anatin'ilay fodon-dalàna indray zay satria fodon-dalàna FJKM misy ny antsoina hoe fodon-dalàna constitution ary misy ny fitsipika le fampiarana ilay fodon-dalàna. Dia ny 900 aty amin'ny fitsipika indray manao hoe ny tsy mahazo miditra azo atao tsara, tsy ampidirina ao anatin'ny fiangonana ny sainam-pirenena, tsy azo ampidirina anaty fiangonana ny sainam-pirenena, azo raha ohatra ka eny ambony vatapaty izy zany na eny ambony trano vorona de azo atao ihany, na izy salorana atao sambady azo atao ihany. Fa raha ohatra ka ampidirinao am-piangonana ny sainam-pirenena fotsiny de tsy ampidirinao izy, sady tsy azo ampidirinao ny sainam-pirenena, ny tsy azo ampidirinao tsy atao am-piangonana ny hira-pirenena. Ao amin'ny 900 de hoy ny fanjakana tamin'izany fotoana zany hoe tsy mety zany. Tsy mety zany satria tsy misy tany eto ambonin'ny tany ka mahaleo tena lay tany ka hoe tsy azo anaovana ny hira-pirenena izy. Hoe tsy misy tany zany eto Madagasikara, tsy misy faritra tokony ho tsy azo ananganana sainam-pirenena satria firenena mahaleo tena Madagasikara. Noho zany de tokony ho azo ampidirana ny sainam-pirenena daholo n'aiza eto Madagasikara. Ary tokony ho azo anaovana ny hira-pirenena daholo n'aiza eto Madagasikara. Fa nahoana no anatin'ny fiangonana FJKM no tsy azo anaovana hira-pirenena, no tsy azo anaovana tsy azo ampidirana sainam-pirenena. Tsy mety zany fa mifanohitra amin'ny lalam-panorenana. Hoy ny mpitsara fanjakana tamin'izany fotoana zany tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana io. Satria raha firenena mahaleo tena tsika de n'aiza azo atsatroka io daholo ny saina satria midika malagasy le saina, fa ngamba loatra tsy malagasy, ka no tsy eto Madagasikara no tsy azo ampidirana sainam-pirenena malagasy, tsy azo anaovana hira-pirenena malagasy ao anatin'ny fiangonana. Izay le olana. Tsy anazava ny antony lavabe natonga an'izay tsika satria tena lava dia lava lay antony. Hoe naninona ny tafiditra tao io andininy io, tena lava dia lava ny tantara. Fa izao ny teny fanjakana amin'ny hoe ovay zany ovay io fitsipikareo esoa eo andininy 900 io de omenay alala nareo hitsangana. De hoy ny filohan'ny FJKM tamin'izany fotoana zany Titus Rasendrasina sy ny braofoben'ny FJKM tamin'ny fotoan'andro Ravelmanana, Ramalolama sy ny hafa dia joro izy manao tsy mety zany fa tsy afaka manova ny fitsipika izay raha tsy afaka roa taona amin'ny fotoana 7 zay vao afaka manova ny fitsipika io. Nga zay afaka manova an'io fitsipika ahatra ny Synode manapaka an'io, tsy manova an'io zay. Io ny fanjakana. De rehefa tsy manova an'io nareo de tsy mahazo lalana ara-dalàna de avelao zany nareo tsy ara-dalàna. De tsy ara-dalàna ny FJKM amin'ny lafy tsy légal zany. Amin'ny taona taona nitsangana izy ny taona 20 fa tsy ara-dalàna mihitsy izy. Zany hoe sady tsy afaka tsisy compte bancaire, tsisy ninina azo natao fa dia lay fiangonana taloha efa tsy eo tsony le FKM, FPM, FFM efa tsy teo tsony fa le FJKM misy angle FJKM nefa tsy tanana existence, tsy niekena la existence juridique le fiangonana ara-dalàna na légal tsy teo izy. Fa de hoe iny ary de amin'ny 1970 zany hoe amin'ny taona 70 indray misy Synode isaky ny roa taona moa Synode tamin'izany, zay vao manova ny fitsipika. Tonga ny taona 70 sy 900 tao amin'ny Synode lehibe tao Amirasalama tamin'izany fotoana zany dia tonga ny Synode lehibe. De nanontany hevitra Synode lehibe eny ary antsika nge zao re olona ka tsy ara-dalàna tsy niekeny ny fanjakana ny fijoroantsika satria tsy tokony atao ao ny ity andininy ity. Ka aleo esorony ity andininy ity. Tsy nanaiky ny Synode. Tsy nanaiky ny Synode tao Amirasalama, tsy nanaiky mihitsy. Hoe avelao eo fa rehefa tsy ara-dalàna de avelao tsy ara-dalàna. Nanao ataontsika hoe karazan-drazana rapport de force tamin'ny fanjakana ny FJKM. Hoe zay tsy anaiky rehefa tsy reconnaître rehefa tsy anaiky antsika ho ara-dalàna izy aoka zao. De nidongy ny Synode lehibe tamin'izany fotoana zany aleo hijanonao ihany io andininy io
de io ny fanjakana hoe nanahoana nanaiky ve ny synodinareo sa tsy nanaiky de tsy nanaiky izy hoe avy alao any io ny andininy io de hoy ndray ny fanjakana de mbola tsy ara-dalàna nareo mijanononareo tsy ara-dalàna io taona fitopolo sy sivinjato sy arivo mbola tsy ara-dalàna ihany ny FJKM amy lafa fa nefa nisy ihany nisy fotoam-pivavahana nisy ihany tam'izany mo marina fa nisy ny banque sy ny anina fa de nandeha ho azy tsy nisy tena taratasy azo natao mazava tsara de aloha afaka roa taona ndray za miandry amy taona roa amy fitopolo sy sivinjato sy arivo soda lehibe amy Mahajanga roa amy fitopolo sy sivinjato sy arivo kanjo alohan'ny soda lehibe ny Mahajanga satria ny volana aogositra no soda lehibe ny Mahajanga nisy fihetsiketsehana teto amy firenena ny volana mai 1972 roa amy fitopolo sy sivinjato sy arivo nisy fihetsiketsehana be teto amy firenena dia rehefa nisy fihetsiketsehana be teto amy firenena dia ina no tranga ny antso manokana ny brafobe ny FJKM taminy fotoanandro ny filohan'ny repoblika tam'izany fotoana zany Philibert Tsiranana de ny antso ireo ray aman-dreny tam'izany fotoana zany natrika teo efa samy nandao antsika avokoa Ramarona Maty Ravelomana Hermanina ary Daniela Ralbera natsony filoha Philibert Tsiranana izy hoe za moa zany satria vita ny fifidianana taona 5 janoary roa amy fitopolo sy sivinjato sy arivo lany tamin'ny vato 7 isanjato sa inona amy 7 isanjato Philibert Tsiranana tam'izany fotoana zany ka ho fankasitrahana anao re fifaliko manokana de zao eny araka dia omeko alalana ny FJKM ho ara-dalàna izy ho fankasitrahana ny fahalaniko na de ahoana na ahoana dia tsofokorano FJKM hitsangana ara-dalàna na io arany hoe tsy faneken'ny synoda ny anaisotra lay andininy roso roanjato dia kanjo mo tsy tena vita lay tsy azo mihitsy le efa azon-dalana na de efa niteny an'izany ary noho ny orana mafy be teo anatin'ny fiarahamonina noho ny nanomboka ny febroary mars avril efa nanonjanonja kely kanjo nienjera mihitsy lay gouvernemanta ny volana mai roa amy fitopolo sy sivinjato sy arivo de vo tsy ara-dalàna ny FJKM zany nandritra an'izay fotoana zay kanjo rehefa nienjera ny gouvernemanta tamin'ny andron'ny Tsiranana nienjerany taraboka le gouvernemanta ny FJKM tsy nahazo alalana ihany dia nitondra ny firenena kosa lay vanim-potoana nentin'ny général Ramanantsoa ary ministry ny aty tany tam'izany fotoana zany Ratsimandrava dia ministry ny aty tany Ratsimandrava dia Ratsimandrava izay ataotsika hoe loholona tombavady mitafy tamin'ny fotoanandro dia hoe Albert Daniel hoe mba hafaingano fefa eo eny ianao ny famoahana ny maharadalana ny FJKM dia navoaka ny colonel Richard Ratsimandrava zay ministry ny aty tany sady protestant tombavady mitafo izy ny nanaosony izy ny nampamoaka nanome alalana ny fijoroan'ny FJKM zay no mahatonga an'io andininy io ao anatin'ny fototarana FJKM nijoro tamin'ny roa amy fitopolo sy sivinjato sy arivo teraka taona 8 sy sivinjato sy arivo zany FJKM fa ara-dalàna kosa izy aty amy taona roa amy fitopolo sy sivinjato sy arivo inona ndresahana am'izany mahatonga amy teny zamana hoe nitandro ny fahamasinana izy nitandro ny tsy fifangaroarona nijoro teo anatrehan'izay ataotsika hoe maizy azy hoe ity ny maizay anay ity zahay mafy zany fijoroany zany satria niteraka akony mafy be teo amin'ny FJKM zany tsy raha ara-dalàna zany be de be ny tany tsy voasoratra satria tokony nosoratana ny tany tamin'ny taona 8 sy sivinjato sy arivo fa tsy vita ny famindrana ny tany tsy vita be de be ny tany mbola amin'ny anaran'ny LMS amin'ny anaran'ny FKM amin'ny anaran'ny FPM amin'ny anaran'ny French mbola trany ambanivohitra any fa tsy vita no io antony io nanomboka tamin'ny taona 8 satria lava be le fotoana na ara-dalàna de nisy fotoana tavela tany reny patrimoine reny mafy saingy zao naharitra ihany ny FJKM lavalava le tantara saingy zava-dehibe ny ahafantarantsika fa tsy mora ny toe-panahy zany hoe hanao ho mpianatra ny firenena izany am'izao fitsingerena ny FJKM zao de tsara ho anao mpino protestanta FJKM na protestanta luterana na ny havana katolika koa ary tsy maninona tsara ny ahafantaranao ny fiangonana raitam-po aminao zava-dehibe ny ahafantarana ny tantaram-piangonana ahafantaranao fa Andriamanitra mitondra ny tantaran'ny fiangonana ary mitondra ny tantaran'ny tsirairay avy tompony ihany mierim-panahintsika de afaka malala isotsika hatrany amin'ny fitiavana ary ahafahantsika mitombo amin'ny asa tsara hananatsika fanetretena hananatsika fandeferana hananatsika fahafoizana hananatsika toe-po masina amin'ny fitoriana ny filazantsara sy fiainana ny filazantsara
Afaka sika. Tompo soloanao zay ny am'izao fitsingerenan'ny fotoana nahaterahany FJKM izao ka tsaronay mianakavy amin'ity andro ity. Mivavaka zay tompo, makasitraka noho ny fitantaranao ny fiangonanao fa ianao de nanify azy, nanify anay mianakavy mba hanana fandeferana ary toe-po sy toe-panahy ianaranay aminao Jesoa eo amin'ny azy fijalianao zany fanahy ny fandeferana izany. Manafatra anay koa ianao hanana ny fanahy ny fahavozana mba hahavitanay ny asa zay nanirahanao anay hamampino anay, hamaha-Kristianina anay. Mihoatra noho zany de manafatra anay ho masina tsy fangaroaro amin'izao tontolo izao. De mivavaka zay tompony zay herinandro manomboka izao, hamasino zahay, aroro zahay, tehirizo zahay ary aoka ho tsapanay ny halehiben'ny famindramponao. Tafioery ny mpino tsirairay avy azoto hitana ny firaisana. Tafioery ny mpino tsirairay avy azoto afohy, azoto hanao zava-dehibe ny fahamasinana amin'ny fijoroana vavolombelona. Me fahasalamana hery tanjak'izay miasa amin'ity tontolo andro ity ary rakofy amin'ny fahasoavanao. Misaotra Jesoa fa afaka metraka ny fikasanay sy ny fiainanay ambany famindramponao zahay. Amen.